Voilà, fomba vahoafa tanteraka indray kosa no fisiany hetsika ho fahatsiarovana ny andron'ny 1 febroary 2017 eny Ambohijatovo ambony dia isy ny fahatapahan-dalana ho amin'ny andron'ny rahampitso araka ny fampitambavao teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fanadihadiana ary. Voarara amin'ny fifamoivoizan'ny fiaratsakana afaka ireto lalana manaraka ireto ho amin'ny andron'ny rahampitso 1 febroary izay atsiarovana ny andron'ny 1 febroary 2017 nahafatesan'ny général Richard Tsimandrava araka ny fampitambavao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Voakasika amin'izany ny lalana Tsiombikibo Ambatonakanga eo anelanelany ny kianja Rabetafika sy ny kianja Richard Tsimandrava Ambohijatovo ambony manoloana ny commissariat ny 2e arrondissement. Ny lalana Pierre Rapierre Ambohijatovo manomboka eo amin'ny fionany amin'ny kianja général Richard Tsimandrava hatramin'ny fionany amin'ny lalana Marc Rabibiso Akazotokana.